La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Nulchanao ni Fampalalambaovao. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nulchanao ni Fampalalambaovao. Mitoetra ny fitsoaham-ponina avy any atsimon'ny nosy noho ny kere hatramin'ny volana desambra 2024 tafiakatra hatrany amin'ny 17 noho ny raisan'ny masera tao taolany aro amin'ny tanana ary miampy isan'andro ny isa raha fanodinana tao tany amin'ny toerana. Nanomboka tamin'ity andro anty ny fitokonana ireo paramède rehetra manerana ny nosy. Tsy navenan'ny mpitandro ny filaminana hiditra tao amin'ny HGRA ireo mpanao fihetsiketsehana ka manoloana ny vavahady no nanatanteraka izany. Isan'ny fitarainana betsaka tonga eo anivon'ny fananantany ny famaron'ny boky rovitra entina amana ny olana. Tokony atao lahara-pahamehana ny fandiniana ny volavolan-dalàna momba ny boky rovitra eo anivon'ny anteny merandola raha ny fanazavana azo. Manoloana n'ilay raharaha kristal mihoatra ny rotonina avy amin'ny kerean'ny Sahabano distrikan'ny Iosy. Manao antso avy amin'ny mpitondra fanjakana hijery akaiky ny tena zava-misy marina ny solombavambahoaka. Maresaka iraisam-pirenena any Birmanie iroso ny fanatanterahana ny fifidianana malalaka izay ho filoha ranambaran'ny tafika. Mahazo vahana any an-toerana ny fidinana an-dalambe an'ireo mpanohitra ny fitondranana miaramila. Vérité de l'œuvre. Fanaritra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia nanomboka tamin'ity androany ity fitokonana ireo paramède rehetra manerana ny nosy. Tsy navelan'ny mpitandro ny filaminana niditra tao amin'ny HGRA ireo mpanao fihetsiketsehana ka teo anoloan'ny vavahady no nanateraka izany hiona saina. Tsy mbola mivany ny olana eo amin'ny mpitsabo-panampy sy ny ministeran'ny fahasalamana momba ny fandoavana ny indemnité de réquisition tamin'ny fiatrenan'ny Covid-19 ny taona 2024. Androany, niroso tamin'ny fitokonana teo anoloan'ny vavahadin'ny HGRA ireo paramède rehefa tsy navela hiditra tao anatiny. Dia mitohy ny grève manerana Madagasikara manomboka androany hatramin'ny rapitso tsy misy service minimum. Ny antony dia tsotra. Ny antony akanesanay ato amin'ny HGRA dia anao fandaminana mahakasika natao hoe service minimum. Nefa rehefa sakana an'izay dia tsy ho tompona andraikitra intsony. Amin'izay ako n'izany zavatra rehetrarehetra zany mitranga. Ny tohany dia anomboka hiala tsikelikely amin'ny toeram-pitsaboana amin'ny paramède rehetra ary hijanona any an-tranony. Zay ny baiko pitolomana omena ny paramède rehetra manerana Madagasikara manomboka androany. Tsy misy fetrany, manam-pivany olana. Efa nisy ny fiainana teo amin'ny tompona andraikitra isa-tokony saingy tsy nisy akony izany ka antony nirosoana amin'izao dingana manaraka izao raha ny fanazavana hatrany. Omaly dia niona tamin'ny tompona andraikitra avy eo amin'ny présidence ny tenanay izay nangataka hoe inona ny tokony hifampirarahana. Dia napetrakay hoe raha toka avaliana ny fitakinay dia ho foananay avy hatrany ny fitokonana. Ny antony tsy tolona politika tompoko ito azafady fa tolona syndikaly, tolona teknika. Dia rehefa tsy nanaiky an'izay tao amin'ny présidence dia ho zay hoe omeo garantie ary ny olonay dia aleo hiditra pilaminana ao amin'ny HGRA dia omenay tatitra hoe maniry ifampirarahana eo amin'ny présidence. Mbola tsy nahazo an'izay zay dia ho zay hoe rehefa tsy misy garantie avy aty aminareo dia hiditra toy mahazatra zay dia reo moa efa nalefandreo ny hiraka dia isaorana andro zareo. Manamafy ireo mpitsabo-panampy fa tsy mbola nisy nandray ny indemnité de réquisition. Paramède dia ny indemnité de réquisition nay no takinay eto
satria niasa foana nandritra ny Covid 0 ariary hatramin'izao ary misy miteny fa hoe fa voalohany indemnité de réquisition tsisy tompoko hatramin'izao tsisy mandainga izay miteny an'izany ary asehoany taratasy raha nisy zany fa tsisy hatramin'izao 0 ariary. Hitoetrany ny fitokonana nataon'ireo mpitsabo-panampy ary miankina amin'ny fitondram-panjakana no ampitsahatra ny itsika na tsy. Tatona CSB na nitobo-pahasalamana fototra rehetra manerana Madagasikara izay tatana amin'ny paramedy. Manomboka amin'izao oro izao mandraka valina fitakiana dia izay no arahantsika. Manodidina ny firy eo zany zay raha ny ampelantananareo? Raha ny CSB tazomy paramedy eto Madagasikara dia mivalonjato sy arivo isany. Tony teto andrenivohitra nanao fitokonana ihany koa ireo parameda tao Vakinakara. Rekolo TV Antsirabe. Anisany indray anjara tamin'ny hetsika natao amin'ny paramedy rehetra manerana nosy ireo paramedy teto amin'ny faritry Vakinakara hatry maraina io teto amin'ny hôpitaly lehibe CHRR eto Antsirabe. Teboka telo lehibe no votoanto ny fitakiana nataon'izy ireo. Voalohany mahakasika ny indemnité d'éloignement spécial, eo ihany koa ny fitakiana ny indemnité de réquisition tamin'ny fotoana niasan'ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra nandritra ny amehana ara-pahasalamana 24 ary farany fitakiana ny fandraisana paramedy bénévole miisa Rayal manerana ny Madagasikara. Réquisitionné izahay niasa tamin'ny fotoanan'ny corona tamin'ny 2020 hatramin'izao nefa le tambon'le indemnité de réquisition dia tsy mbola nisy nahazo na ny anankiray ampiasa ny fahasalamana rehetrarehetra fa tsy hoe izay paramedy fa izay paramedy mahatsiaro tena fa tena masiny nentina dia izay mahatonga anay mangataka zao. Efa nisy négociation fa nisy fampiresahana tany amin'ny lehibe ny bureau national anay fa tsisy valina dia nefara amin'izao grève izao zany izahay. Manoloana ny fitokonany izay ataon'ny paramedy ankehitriny miantso ny ampitsaharana izany sy anohizana ny fifampiresahana ny sojaben'ny paramedy eto Madagasikara. Fanampanazavana. Ny fahazahoana ny zo ho an'ny paramedy velotanjona samy fitokonana izay atao no tiana tongavana. Koa eto izahay dia miantso ny président hiditra ao anatin'ny négociation izay efa nitohizanay ka miangavy an-tanandroa izahay mba tsy ampidirina any anatin'ny olana mangitsikitsoka ny corps paramedy satria tsy tompontsoanay izany. Miantso izahay reto atao hoe sojabe ngavany ato anatin'ny corps paramédical. Miantso izahay niverenana ao anatin'izany négociation zany raha ohatra ka tena tompontso marina ambonin'ny zava-drehetra ny zo izay takiana ho an'ny paramedy. Lafa mavaoafa kosa indray dia mitohy ny fitsoahan'ny mponina avy any amin'ny Tsimnosy noho ny kere hatramin'ny volana Desambra 24 tafiakatra hatrany amin'ny 17 no niraisan'ny masera ao taolany an-tanana ary miampy isan'andro ny isa raha ny fanadinana tao tany an-toerana Gaëtan Andriatsilavo. Ankoatra ireo miazo ny tapany avaratry ny nosy, fianakaviana maro miala avy any amin'ny toerana nisy azo no tonga nanantona ny masera eto Taolagnaro no ny tsifitsiny sakafo vokatry ny haintany. Mivarotra fananana atao sarandalana, toy izany ny vilany sy ny vilia. Isan'izany ohatra ity raim-pianakaviana ity. Benisi valanga izaha na baru izaha mafre na izaha nang na bile he na benisi valanga na vili ai ya fare ese ya vetu le valanga na vilo tino valanga valo ndeva kwa ta hanwa ai ni ke usatia agata se valanga izaha. Ho an'ireo tsy afaka mivarotra fananana izay efa lafo na takalo sakafo, mandeha ny tongotra 3 hatramin'ny 5 andro vao tonga eto Taolagnaro. Ny talata 2 febroary lasa teo, natratra 774 ireo olona raisiny masera ny tanany eto. Ny alatsinainy hatramin'ny zoma, omena sakafo toy ny vary sy laoka ho an'ny olon-dehibe, ary sakafo ara-pahasalamana avy amin'ny mpitondra fanjakana sy ireo mpiara-miombona antoka ireo ankizy. Ny sabotsy sy alahady, vary manta no omena isaky ny fianakaviana. Tsaboina sy raisina ny tanana ihany koa izy ireo, ary maro ny aretina mitranga. Maro voan'ny tasomoka dia misy tena avy any sy tena reraka tena ry satria le tasomoka tena mamely dia ny rano koa zany zao ny rano fitrondro rehetra na rahanay maso teny koa izay toerana misy eo amin'ny
zato fianakaviana io le trano kely ataondry zareo dia ny rano sotrondro koa tena rano maloto dia maro koa zany ny tratrany aretina fivalanana dia niarirana satria hitady hoe tena misy reraka le olona dia manaraka iny koa le maro koa miasa amin'ny mika satria zany zay koa no ataondry zareo dia manadiady an'ilay fianakaviana nay dia misy renim-pianakaviana milaza hoe maro izy anay matory any amin'ilay fanaovana mika dia any anay matory ariva tsisy trano dia maraina zany mba mandeha aty indray manenjika sakafo dia mahazo an'ilay aretina le fitaovam-pisefona koa ny koa kantratra misy zaza raika teo amin'ny efa-bolana zay efa nentina teo nidiran'ny mika masony dia tsy natory ny zaza iny nandritry ny ala fa vao ikipy atory dia mitomany satria manindrona le mika dia nentina teo izy dia efa nataonay songatratra dia niafaka le izy. Hatrizay ka hatramin'izao mitohy hatrany ny fahatongavan'izy ireo eto amin'ny Masera avy any amin'ny toerana sy distrikta samihafa. Isaky ny hariva rehefa vita ny fizarana dia misy vaovao misoratra zany ka amin'izao zany omaly zao mbola nandray Masera mbola nandray olona mbola nanoratra dia ny liste tato amin'ny kahie zany zao ny numéro 641 zany hoe mizara numéro 641 zahay dia ny olona ao anatin'io zany arakaraka misy roa misy ray misy telo misy efatra dimy enina dia rehefa natao ny totaly dia 2067 zany nombre ny olona miaraka amin'ny zaza izay zany omaly zany 2067 izy satria efa nisaina daholo le hoe roa telo efatra dimy fito misy manana 12 misy arakaraky ny ampiasan'ny famille zany. Na eo aza ny fandraisana tanana manay mafy ny ho avy any aoriana ny mpikarakara sy ny mpandray an-tanana azy ireo noho ny tsy fisiny ny rotsakorana antony tsy ahafahana mandefa azy ireo miverina any amin'ny toerana any aviny. Noho ny ranonorana tsy misy tany amin'ny toerana nipetrahan'izy ireo nahatonga an'ireo niala tany amin'ny toerana ka itsika zao dia mahita fa mbola tsy lasaka ny ranonorana hatramin'izao dia misy foana zany ny eritreritra hoe tokony efa alefa ody izy ireo nefa mora alefa ody izy dia inona ny hivelomany any ny tany mbola maina be dia na hoe omena sakafo zany izy hoe hivelomany eo anatin'ny 12 andro moa ve azo antoka fa ampy hivelomany zay dia atreto zany sarotra alohany ametraka hoe raha oviana izy no azo alana teto fa ny programma dia hoe tsy hipetraka eto foana izy ireo fa efa homanina foana izy hoe rehefa tonga ny ranonorana dia homanina koa ny fodiany ary zahay rery angamba tsy havitan'izay fa misy koa ny fiarah-miasa amin'ny hafa zay hanatanteraka an'izay satria efa fantatra izy ireo na ireo koa dia efa mahatsapa hoe mizaly zahay mizaly na dia misakafo azy izy dia mahatsapa hoe mizaly amin'ny lafiny maro satria tsy mitovy amin'ny any amin'ny toerana misy azy ny toerana aty na ny trano tsy misy atoriana. Ankoatra ny mpitondra fanjakana efa maro ireo nanolo-tanana anampianan'ny Masera eto Taolagnaro izan'izany ny PAM sy UNICEF izay fa tsy ny USAID na ny fanjakana Amerikanina vola ny PAM ny antoka ny Sorgos sy ny Plumpidose omena isan'andro ireo zaza enim-bolana tamin'ny 13 taona miisa 700 raisina ny tanana eto. Ny PAM ihany koa nanolotra ireo rehetra ilaina amin'ny kojakoja fikarakarana ny sakafo. Ny UNICEF nandray an-tanana ny rano sy ny fahadiovana ary ny fanitanana amin'ny fahadiovana. Efa nanomboka nampianatra ihany koa ny Cisco ka isaky ny alarobia hariva sy ny sabotsy no fotoana ianaran'ireo zaza izay efa novatsiana fitaovam-pianarana. Karazan-tsakafo maro no azo ampiasaina eto Madagasikara hisorohana ny tsy fanjarian-tsakafo raha nambarany ONN. Ilaina ny fihinanana sakafo miovaova sy maro loko raha ny fanazavana azo indrindra ho an'ny zaza Abraham Randriamanana. Miantoka ny raha-piasain'ny vatana ao anatin'ny tontolo andro ny fihinanana foto-tsakafo raha ny nambarany teo anivon'ny ONN. Ho an'ny eto Madagasikara, ny vary amin'ny ankapobeny no isan'ny foto-tsakafo be mpanjifa indrindra na eo aza ny fisian'ireo sakafo mitondra otrikaina mitovy aminy. Hoe foto-tsakafo zany aloha dia sakafo izay afaka mitondra glucide zany, afaka mitondra hery fiasana ahafahana miatry ny tontolo andro, hiatrehana ihany koa ny fiasan'ny taova isan-karazany. Antsika eto ampovoan-tany zao ohatra dia misy ny mangahazo, misy ny saonjo, misy ny katsaka, misy koa ny vomanga ohatra, ny ovy koa dia afaka atao mahasolo ny foto-tsakafo. Ara-tsiantifika dia eo amin'ny 10 na 5 isan-jato hatramin'ny 5 isan-jato amin'ny otrikaina, tany otrikaina zany hoentin'ny sakafo rehetra ao anatin'indray andro
dia tokony mitondra glucide zany. Ankoatra izay, isan'ireo olana miteraka ny tsy fanjarian-tsakafo, indrindra mianjady amin'ireo zazalatsaka ny 2 taona, ny tsy fihinanana sakafo miovaova sy maro loko. Maro ireo vokatra tanteraka izany raha ny fanazavana. Manan-karena sakafo sika eto Madagasikara, anisan'izany analamanga. Fa ny mety olana dia tsy fahafahana mahazo ny sakafo ara-pahasalamana, tsy mahazo ny sakafo miovaova sy maro loko. Ary indrindra tsy fahaizana mampiasa ireo sakafo misy ireo mba ho sakafo ara-pahasalamana. Ao anatin'io vanim-potoana io tena miazakazaka be ny fitombon'ny zaza na ara-batana io na ny fivelarany ara-tsaina. Ka izay rehetra tsy ampy izany raha tsy mahazo an'izay otrikaina sy singa mpamerina ilaina amin'izay fitombony ara-batana sy fivelarana ara-tsaina ao anatin'io vanim-potoana io izany dia tsisy ninino azo atao intsony. Tsy aivina. 7 isanjaton'ny zazalatsaka ny 5 taona no tratra ny tsy fanjarian-tsakafo mitarasoka teto amin'ny faritra Analamanga raha ny antontanisa farany nivoaka ny taona 2024. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia noho ny tsy fananana fahazahon-dalana hitondra olona no nampidirana fourrière amin'ireo fiara miisa 17 ny sabotsy teo hoy Emofara Antananarivo tamin'ity androany ity. Toy amin'ity herinandro ity ihany koa ny fiambenana amin'ireo faritra stratégique rehetra eto Antananarivo araka ny tapaka tamin'ity androany ity iona saina. Tsy misy ambadika politika fa noho ny tsy fananana fahazahon-dalana ny antony nisy tonana ny antota-taratasy sy nampidirana fourrière ireo fiara miisa 17 ny sabotsy teo. Raha ny fanazavana teo anivony état-major mixte opérationnel du fartany d'Antananarivo na ny Emofara androany teny ankadilalana. Nitranga tamin'ny sabotsy zao dia nisy fanaovana fourrière miisa 17 ndraiky amin'ny 20 tamin'ireo dia tsy nahazahoana alalana ny fandehanana amin'ny zotra na hoe violation d'itinéraire. Ny enina tamin'ireo dia nitondra entana tsy nahazo alalana. Dia tsy maintsy naray fepetra zahay nanao ny mise en fourrière. Raha tena niraisina tamin'ny atsipriany ny zava-nitranga tamin'ny sabotsy dia mety fitohanana be mihitsy no nitranga teto dia mety niteraka fikorotanana hafa tany ambadika. Maro ny lesona azo tsoahana tamin'ny hetsika ny sabotsy teo iny raha ny fanazavana andraisana fepetra ireo izay mandika lalàna na iza na iza. Ny fandika-ndalàna rehetrarehetra na amin'ny fitenenana na amin'ny fietsika na amin'ny action angamba ny azoko ilazana azy amin'ny teny frantsay dia andraisana andraikitra avy hatrany na iza manao azy satria na iza manao an'izay fandikan-dalàna zay dia tsy maintsy mandray andraikitra ny ato fitandrona amin'ny filaminana eto amin'ny faritany Antananarivo raha eto amin'ny tanàna moa izany dia omena ny Emoreg na Analamanga izay andraikitra zay. Mitoy amin'ity herinandro ity ny fiambenana andro aman'alina ireo toerana stratégique rehetra eto Antananarivo raha ny fanazavana hatrany hisoroana ny mety ho fandrobana sy fioaram-pefy maro samihafa. Vonona hatrany amin'ny fidirana antsehatra ny Emofara sy ny Emoreg raha misy ny tranga manohitohina ny filaminam-bahoaka. Manoloana ny lera raha Cristal mihoatra ny 2 taona avy amin'ny carrière Asaba industrique-ny Iosy manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana hijery akaiky ny tena zava-misy marina ny solombavambahoaka Gaëtan Andratsilavo. Nanantona ny groupement Iosy ny solombavambahoaka nangataka fanazavana momba ilay vato Cristal mihoatra ny 2 taona sary natao Maso Sud ny 9 febroary lasa teo. Tsy manara-dalàna ny zava-niseho raha ny fanazavana. Fahitana anazy tsy manara-dalàna satria inona ny antony? Tsy manara-dalàna izy satria noentana io vato dia nisy 4x4 anankiray, nisy sprinter anankitelo izay mitondra an'io vato ary escortena mpiasan'ny minina izy io. Rehefa nataonay ny fanadiadiana tamin'ireo tompon'andraikitra tetikosy dia lazainy zareo avy ao amin'ny minina fa saisie io vato. Zay nefa dia milaza fa saisie io noho ny lalàna satria raha izany vato saisie izany tokony au courant ny procureur de la République aty Iosy. Tokony hisy ho selera io vato reo fa selera io vato reo tamin'io andron'io ny akarantany Fianarantsoa. Avy any amin'ny commune ambanivohitra Sahambano district-ny Iosy ireto vato ireto.
Ny vahoaka no nitrandraka hoy nisy lovavam-bahoaka ka tokony ho jerena ary andraisana fepeta ireo mampijaly ny madinika izay efa sahirana amin'izao fotoana. Eto dia mampafantatra fa io commune io ihany koa dia ireo vahoaka izay nitaraina fa mihinana boaly. Ka rehefa mihinana boaly zareo dia anatin'ny kere. Nefa nahita n'ity vato ity izay inoako fa nomen'Andriamanitra an'ireo vahoaka izay sahirana dia mbola zao ihany koa ny fanaporetana an'ireo vahoaka satria na ny vatony izany dia ho alaina. Lazaina tombosoa kely izy fa raha jerena io vato dia efa valeur satria raha 2 tonnes cristal zany dia efa any amin'ny miliara zany zavatra zany. Raha izany nefa no azon'ireo vahoaka amin'ny commune izay kere aty amin'ny commune Analavoaka sy Sambana dia angamba tsy mila an'izany vasitsino zany ny commune. Andrasana ny mety ho toy ny raharaha sy ny fanazavana avy amin'ireo tompon'andraikitra isan'ny tsokajiny manoloana ity tranga Tomaso Iosity. Tahaka ny mahazatra anaraka dokavarotra isika melohan'ny idirantsika ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy. Nos enfants auront toujours une imagination débordante et trouveront mille et une façons de découvrir le monde. Assurez-vous de les protéger de tous les accidents avec M vous l'assure, la première assurance par mobile à Madagascar. Pour seulement 10 000 arrières par an par enfant, tapez le dièse 111 étoile 1 étoile 5 étoile 4 dièse. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Je confirme les propos de notre administrateur général. Nos diplômés, nos ingénieurs occupent des situations prestigieuses liées à leur formation d'excellence. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Goragora ny fampiaran'ireo fepetra ara-pahasalamana amin'ny commune Ambanivohitra. Toy ny tao Ambohijanaka vitsy ireo olona manao arovava sy orona. Mahalona izany nanambara ireo tompon'andraikitra fa hiroso amin'ny fanasaziana io nasaina. Ny faritra Analamanga no ahitana olona mitondra ny tsy mikaretina coronavirus be indrindra eto Madagasikara. Raha ny salanisa farany 5,9 ny tranga vaovao marina ary ny 7,30 amin'ireo no afeto Analamanga. Na izany aza, maro ireo manao tandrevaka tsy manaja ireo fepetra ara-pahasalamana toy ny ao amin'ny commune Ambanivohitra Ambohijanaka. Efa hoana aloha zany dia tsy dia mahazatra izy ity zay. Fa manao ihany fa tsy dia hoe anona kory e. Zay le zany manao? Hoagny aho zao dia efa io ny gasibosiko. Inona ny antony tany izy tsy napetaka? Mba tsy napetaka aloha fa hoagny aho io zao dia hametaka azy. Tsy hoe misy ny antony fa nafana dia zay ny tsy nametako an'ilay gasibosiko. Dia rehefa inona zany ianao no mametaka dia rehefa inona no mametaka an'ilay izy fa tsy hoe tsy mametaka ka. Ary ho anao manokana madamo? Ana hoe raha ohatra hoe izaho no mafana dia hoe mba miandriandry tôbileto hoe dia lasorina ilay izy. Fa izay zany manao gasibosy foana. Toerana aiza zany ianao no mametaka gasibosy dia aiza no somanao? Manao foana efa izay zao mipetraka fotsiny eto zao dia mba hoe nasorina ity. Marina fa misy ilay aretina fa tokony fanjakana mihitsy aloha ny sakafon'ny olona zay vao manao gasibosy. Inona ny ifandraisan'izay? Inona ny ifandraisan'izay? Ny ifandraisany le olona be da be ny sahirana. Za aloha zany hatramin'ny sin'le hoe manao gasibosy makany amin'ny ville any vao manao fa raha ety amin'ny tanàna sy any Andoran fotsy tsy manao mihitsy. Inona ny antony hoe any amin'ny ville manao?
Ka zany mbo hoe maromaro le olona fa ety zany resaka vitsy le olona zay koa miasa ety dia zay tsy manao an'izany kasikosy zany fa ne zany tonga dia miasa vatana zay. Misy ireo manao izay arivava izay fa tsy araky ny tokony ho izy. Raha fijerika azy aloha ohatrany za koa dia gaga ohatrany hoe tsy dia manao zay fa mba mivoatra be manko. Ie rehefa tonga eto koa zay aloha dia mahita hoe le olona zany ohatrany tsy dia mampiasa an'le izy tsy fantatro ny antony aloha. Fa ny amiko dia hoe manatanteraka azy ny mety. Ohatran'le olona mihitsy angamba mafimafy aloha raha mijerika azy aloha fa tsy haiko. Ina ny antony hoe tsy sarovana hatramin'ny orona izy? Sepitra, manepitra. Aretina mitokana ho anao mihitsy le hoe sepitra satria ny avokavokanao iny zany tonga dia tsy mivoaka tsy miditra ny rivotra fa ny aretina anao ihany ny verina any aminao izay mahatonga anao hoe sepitra dia izay tsy tsamana ny orona. Tena le olona efa tsisy firarahina an'le izy mihitsy. Ohatrany tsy matahotra an'le aretina fianana mihitsy izy ohatrany efa tsy eritreritiny tsy mihitsy le izy hoe misy. Mafimafy le mihitsy le olona. Manoloana izao toe-java-misy izao manambara ny be ny tanàna ao amin'ny komina Ambojanaka fa iroso amin'ny fanasaziana izy ireo. Ie hita tokoa somary mafimafy ihany somary mienjakenjana ihany ny fampiarana an'le resaka fiarovana amin'ny coronavirus eto anivon'ny komina izay tantanana. Efa mandinika mihitsy izay hoe hoenjanina mafy le fiarovana amin'ny alalan'ny fampiarana tanteraka le sazy avy hatrany angamba zao no eritreretina eo atao satria mafimafy loha le olona amin'le fametana le aro vava aro orona dia efa mifampiresaka ihany moa izay amin'ireo polisy sy gendarme zany ny hidinana ifotony iray mandeha anasazy avy hatrany angamba satria efa manentana foana zay fa eo moa le somary bebe aloha kely. Tsy andraikitry ny fanjakana sy ny mpiantsehatra eo amin'ny fahasalamana irery ihany miady amin'ny valan'aretina coronavirus fa manana andraikitra amin'izany ihany koa ny olom-pirenena tsirairay avy. Raha ny toe-java-misy ankehitriny amin'izay fiatrena ny valan'aretina coronavirus izay no jerena tsy magaga raha mitombo hatrany ny isan'ny tranga eto amin'ny faritra Analamanga. Fanadiovana lisitra no natao teo anivon'ny Cisco Tsiombe fa tsy fanenjehana olona hoy ny chef Cisco ao amin'ny toerana. Mila manova toe-tsaina kosa ireo mpampianatra sy ireo chef ZAP ka hijoro mampampianatra azy hoy ny filohan'ny Frame Gaëtan Andriatsilava. Maro ny tranga niseho teo anivon'ny Cisco Tsiombe taorian'ny fanadiovana ny lisitra ireo mpampianatra sy ny chef ZAP tao an-toerana. Isan'izany ny fanimbana fananam-panjakana sy ny fivarotana izany ho tombontsoa manokana. Karaha malahelo ny toerana fanimbiasany na izahay tsy fonctionnaire dia fanimbiasany io. Zao président Frame miala rapiso dia manao passation fa tsy hamboly korota amin'izao mosary aty zao ry zalahy ireo tena mpanakorotana eto Tsiombe. Misy azany sasany hoe nanapotika ny moto gaga zany moto mpanjakana potika nakatra ny zalahy le moto zapy navidy le monteur afaka mijery nareo navidy zany ve le toe-tsaina mahampampianatra mahasefo zapy zay ve mbola hitady toerana fa mampalahelo amin'ny maha-président Frame dia mampalahelo le toe-tsaina salamizay. Tsy mendrika ny mahampampianatra ny fihetsika tahaka izany ka tsy maintsy nandraisana fipetra. Efa ela ihany koa ireo mpampianatra sy taletsekoly sasany nanao fitondran-tena tsy mendrika teny anivon'ny fiarahamonina teo ihany koa ny teny anivon'ny sekoly. Ny chef ZAP zany no ny proposé ireto personnel koreto manana olana ireto personnel koreto efa ela ny asana atao amin'le toerana nisy azy dia tokony hatao échange zany le toeram-piasana dia zay zany no zavatra nisy ao anatin'ny zapiny FOCAP nisy an'izay zapiny Marovato nisy an'izay. Misy zany mpampianatra tsy mamenatra amilazany zany mila vadin'olona ao amin'le toerana iasana dia enjehin'le ray aman-dreny dia matahotra hiasa ao dia tsy maintsy esorina. Misy mpampianatra zany tsy mahay miara-monina amin'le ray aman-dreny dia tsy maintsy esorina satria arovana koa zany ny ain'ireo mpampianatra ireo. Fa le olona zany no mbola tsy mahalala an'le hoe déontologie de la profession enseignante zany dia menomenona rehefa mahazo an'ilay note de service na le affectation. Fa izahay zany tsy mamindra fa izay zany zay mitaraina no andraisana an'izay famindrana zay raha talentseko. Nanomboka ny fiandohany ny taona 2024 no efa nisy olana teo amin'ny fanadiovana ny lisitra sy ny famindrana toerana ireo mpampianatra
izay nanao ny tsinety tao Tsiombe. Ankehitriny, nanamafy ny tompona andraikitra fa efa noraisina ny fepetra rehetra ahafahana mamerina amin'ny laony ny asy ny fanabeazany. Ny tsy fisian'ny asa no antony voalohany mahasarika ireo tanora malagasy isafidy ny asa any ivelany. Amin'ity taona ity, miisa 5,000 ireo tanora azo tolotr'asa amin'ireny bateau de croisière ireny raha ny tolotra azon'ny Madagasikara ny alarana efso. Ho an'ity taona 2024 ity, tanora miisa 5,000 no vinavinaina azo tolotr'asa any ivelany. Raha ny tolotr'asa azo ny orinasa iray misehatra amin'izany, ka 7,20 no andray ireo tanora hiasa amin'ny seranatsambo na ny bateau de croisière. Na eo aza ny tolotra, miankina amin'ny fisokafany ny sistany no ahafahan'ireo tanora manatanteraka ny asa. Misy ny fanofanana ireo tanora ho matianina, ka efa miroso amin'ny fampiakarana ireo traikefa ireo toby mpampiofana arak'asa. Vanjavatra amin'ilay ampiakarana ny niveau an'ilay ankizy dia anangana karazana centre de perfectionnement ny CSS Madagascar afahana mampiakatra ny niveau an'ilay ankizy. Io centre io dia karazana villa anankiray dia apetraka ao anatin'io ny ankizy mandritry ny minimum 15 jours. Sady ao manaraka an'ilay fenitra ara-pahasalamana koa amin'izay satria le mise en quarantaine alohan'ilay ankizy andeha ho any ivelany dia tsy maintsy atokamonina izy dia amin'ny fanarana ny fahasalamana. Ao anatin'ny villa io ny ankizy dia efa miaina ny tahaka ny any anatin'ny sambo izay ao andehanany. Zany hoe ao anatin'io zany dia efa ohatran'ny tahaka ny ao anatina croisière anankiray. Équipement sy matériel rehetrarehetra izay ampiasaina ao anatin'io dia efa manaraka mifanaraka tsara amin'ilay zay sambo zay andianany any ivelany. Antony iray mahasarika ny tanora maro hiasa any ivelany ny tsy fisian'ny asa eto Madagasikara raha ny fanazavana. Tsy maintsy misy ankilany ny fanaraha-maso n'ireo mpiasa izay lasa any ivelany. Zay ary na ireo olona ireo aza ny suivi tsotra be. Tsotra ihany koa zay nina matsotra azy. Afaka jerenao na ianao manontany io azy dia afaka mijery ianao amin'ny site ny Royal na hoe ny CDVT solopotra eo daholo. Zany hoe eto tsika type de navire de croisière. Aza fa ao kosa aloha tsy fangaro amin'ny porte conteneur ianao na bateau porte conteneur na bateau de pêche. Zay foana matetika ny mélanger tsika. Satria tsy mahafantatra azafady hoe nareo ny olona amin'ny ankapobeny tsy mahafantatra fa type de bateau de croisière io. Ary matetika ara compagnie vitsivitsy any ny fantatsika teto Madagasikara fa mitindra mitoraka fa misy compagnie maromaro anankivalo ao hiara-iasa amintsika. Miara-aka an'ilay ankizytsika. Hakan'ilay malagasy azo manaraka tsara zay ary manana suivi. Ho an'ity tolotr'asa iray ity, $570 ny karama farany ambany raha miasa 7 ora ilay olona ary tonga hatramin'ny $4,000 izay karama miankina amin'ny andraikitra sahaniny. Isan'ny fitarainana betsaka tonga eny anivon'ny fananantany ny famaroan'ny boky rovitra entina amahana ny olana tokony atao laharam-pahamehana ny fandiniana ny volavolan-dalàna momba ny boky rovitra eny anivon'ny anteny Mirandola raha ny fanazavana azo miantarandriana. Mandridina ny 300 isanjato amin'izao fotoana izao ny boky rovitra eto amintsika araka ny tato eo anivon'ny sampandrarahan'ny fandrefesatany sy ny fananantany. Isan'ny olana lehibe eo amin'ny tontolon'ny fananantany araka izany ny famaroan'ny boky rovitra io ary azona fitarainana maro ihany koa. Dingana rosoa ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajarenany tany sy ny asa vaventy ny fampidirana ny volavolan-dalàna momba ny boky rovitra. Raha toka efa lany teny anivon'ny anteny meram-pirenena izany ny taona lasa, ny hitsoka teo anivon'ny anteny merandolona taorin'izay. Ankehitriny tokony rosoana ny fandiniana sy ny fandaniana ity volavolan-dalàna ity, zava-dehibe eo amin'ny fanatsarana ny fananantany eto Madagasikara. Andalo eo anivon'ny Sena izy io ato satria efa mijoro ara-dalàna moa io ny Sena efa voafidy dia andalo ihany koa izy io alohan'ny akarana ny dingana manaraka. Mieritreritra ny eo anivon'ny ministera fa io lalàna izay efa atao hoe nahafapo ny fandiniana azy dia ahava ny olana ny mpanjifa rehefa tonga ny fotoana izay ampiarana azy. Misy kilasiny maromaro izy io ny ao tena hoe tena boky rovitra efa tena tsy azo raisina intsony, ao ny atao hoe mbola afaka exploitena, ao ny hoe andalam-paharovitana dia ireo zany no ilana vahaolana tena hoe miampanasa betsaka amin'ny fandrafetana ny famerenana amin'ny ny soratra rehetra ao anatin'ny boky rovitra io dia ny amin'izareo ny fitsarana satria
zoan'olona no soratana, zoan'olona no voarakitra ny vovotra, dia tsy maintsy misy anjara andraikitra betsaka sahan'ny fitsarana. Araka izany, dingana ahafana manatsara ny tontolon'ny fananantany ny fananana lalàna mifanaraka amin'izay. Misy ny ambaratonga na procédure zany ho lalovana, fa rehefa tena hivoaka ilay lalàna, tapitra daholo ny lalàna misy olana rehetra, dia tsy maintsy ampahafantarana ny mpanjifa, ary tsy ihany koa ny fanofanana na ny mpiasa ny fananantany amin'ny fampiarana ny lalàna io. Fa araka ny voalazako teo dia atao hoe tena ahava ny olana mpanjifa, tsy misy ny fiarah-miasa amin'ny tompony tany ao anatiny ao, satria misy tsy maintsy misy ny fanadihadiana izay atao alohan'ny tena hoe amoahana ny didy, izay ilazana zany hoe iza no misoratra amin'ity tany ity, iza no sorata ny domaine ao amin'ity tany ity. Tsy maintsy misy fanadihadiana, fiarah-miasa akaiky zany amin'ireny tompony tany ireny. Maro ny voka-dratsy ateraky ny famaroan'ny boky rovitra. Betsaka ny taratasy sandoka mivezivezy, betsaka ihany koa ny tsy mizazorona ny tanan'ilay olona any. Ohatra raisiko fotsiny, ohatra misy lalàna izay mametra mihitsy hoe tsy voatery ilana boky tany ny fanoratana, ohatra préméditation. Ny tanan'ilay olona ohatra tsisy préméditation fa mety amin'ny domaine misy rovitra nefa ilay ohatra. Izany rehetrarehetra zany zany mila fahamalinana, dia izay ny hoe ny tena tsara indrindra dia miandry ny fivoahana io lalàna io fampiarana azy, tena hoe samy andrivon'ny vato zany ny rehetra, na ny mpanjifa na ny mpiasa ny fananantany na ny fitsarana ihany koa izay amoaka ny didy rehefa avy eo. Efa voadinika ao anatiny io lalàna io ihany koa mahakasika an'izay sazy ho an'izay olona tratra zany mini manapotika ireny boky ireny, fananam-bahoaka izy ireny, ary zo araka ny lazaiko teo ihany koa zon'olona ny ao anatiny, dia efa voafaritra ao anatiny io, ary tena hoe ny fandiniana akaiky niaraka tamin'ny zareo tao amin'ny fitsarana mihitsy. Tsy ivona, efa nisy ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fampiasana solosaina, fanarahana ny teknôlôjia, hitazomana ny antotan-kevitra amin'ireo boky sy anarahany sampandrarahany fananantany, ny ary fentry ny fanatontoloana, ary mifameno amin'ny famalina ny filan'ny mpanjifa ny fampiarana io volavolan-dalàna io. Isan'ny miteraka ny fahabetsahan'ny boky rovitra ny fahabetsahan'ny tolotra sy ny tinady, ny fanteran'ny boky ihany koa, ny andraikitra nomena ny FNF na ny Fonds National Foncier kosa, ny fandrindrana ny adevitra tanteraina anatin'ny famolavolana ny lalàna mifehy fananantany, ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny fandrafetana amin'ireo lalàna izay efa vita tamin'ny alalan'ny adihevitra tamin'ny atrikasa samihafa. Miisa 77 arivo ny panneau solaire apetraka ao amin'ny centrale solaire Belopaka ao amin'ny distriktan'ny Mahajanga faharoa, entina hamatsiana herinaratra any an-toerana amin'izao fotoana izao, eo amin'ny dikana famarana ny asa fanatanterahana izany miantarandriana ifo. Efa andalana ny famaranana ny andiany voalohany amin'ny asa fametrahana ny panneau solaire miisa 77 arivo ao amin'ny centrale solaire ao Andrano Takatra Belobaka, any amin'ny distriktan'ny Mahajanga faharoa amin'izao fotoana izao, hoy ny tompon'andraikitra. Napetraka ny fitondram-panjakana zany amin'ny fampiakarana ny taham-pisitrahana ny herinaratra eto Madagasikara. Misy moa zany ny fametrahana an'ity centrale solaire, ny totalan'ny puissance ny izay centrale solaire ho apetraka eto moa zany any amin'ny 17 mégawatt. Fa mizara fazy anankitelo, misy ny fazy voalohany, misy fazy faharoa dia misy ny fazy fahatelo. Ny fazy voalohany zany 1,2 mégawatt, izay efa eo andalana fahitana zany ilay izy amin'izao fotoana izao. Dia ny fazy faharoa zany 10 mégawatt, ary ny ambiny no ambiny any amin'ny fazy fahatelo, dia ny fazy faharoa sy fahatelo zany ho tanterahana amin'ny fotoana ity, fa ny fazy voalohany zany isika amin'izao eo andalana fahatarana azy. Velaran'ny tany 520 hektara no misy ity centrale solaire ity, herinaratra 17 mégawatt kosa no vokarina amatsy any Mahajanga. Centrale solaire ity zany vita ny fanamboarana, izany hoe ny famokarana jiro eto amin'ny centrale solaire dia hitombo ny vokatra izay tsinjaraina ny vahoaka na ny mpanjifa eto amin'ny jirama, satria
misy ity vokatra izay vokarina avy amin'ny centrale solaire ty dia ny jirama no hitantana azy ary ho aparitaka eny amin'ny tambazotra tsinjarana zany hoe réseau de distribution any amin'ny jirama. Zany hoe anana tombony ny jirama raha ohatra ka vita ty centrale solaire ty, zany hoe eritreretinay tsy ho isy tsony ny fatapatapahan-jiro raha ohatra ka misy ny masoandro satria mandeha ny masoandro izy tia. Ny centraletsika any amin'ny ville zany hoe ria Marolaka ry zany manampy fotsiny amin'ny fotoana izay ilana azy. Ho amin'ny tena mivantana any amin'ny fobe mpamokatra herinaratra ny jirama any an-toerana raha tsy ahivina ny herinaratra azo avy amin'ny angozo azo avy amin'ny masoandro amin'ity centrale solaire ity ary heverina ampiana ny fatapahan-jiro any an-toerana. Lafa vaovao hafa tanteraka kosa indray dia vao antso eny amin'ny brigade eny fiadanana rahampitso amin'ny 10 ora maraina ny ministra teo aloha Ndray Anjato Vonison izay mpanentana miara-manonja rahandroa ranom-baovao azo anatrika izany OGM izay hinatsony ireo mpanao famitorana. Nanozatsika ny vaovao kosa indray dia anisan'ireo faritra manana ala arovana maro ny ao Vakinankaratra. Anisan'izany ao Akifafabe sy ao Amparimena. Ireo vondron'olona ifotony no manara-maso sy mikarakara azy ireny izay miara-miasa amin'ny DRED Vakinankaratra Kolo TV Antsirabe. Vakinankaratra anisan'ireo manana faritra rovana sy ala rovana maro. Anisan'izany ny eto Akifafabe sy Amparimena, distrika Antsirabe faharoa. Ala mirefy 20 hektara no arovana eto Akifafabe. Fiara-miasa ny DRED Vakinankaratra sy ny VOI na mivondron'olona eny fotony no manara-maso ity toerana ity. Tafiditra ao anatin'ny faritra mena atao anatin'ny faritra Vakinankaratra hoy ireo vondron'olona eny fotony ny alana Akifafabe. Nanao antsovozy amin'ny fitondram-panjakana ihany koa anefa izy ireo ny mba hijerevana azy ireo manokana amin'ny ara-pitaovana amin'ny fiarovana itony harena voajanahary itony. Ny endriketan'ny VOI dia miaro ny ity ala arovana eto amin'ity faritra Akifafabe ity. Tsy arakara zany mitrojakoja ity ala izay eto amin'ity faritra Akifafabe ity. Raha tamin'izay mbola tsy nisy VOI zany teto aloha dia hita tena hita hoe nepoty io zany satria faritra pahankely zany sisa nisy ala teto satria sarotra zany amin'ny mpiasa-panjakana satria ny olona ety amin'ny alina izy zany na ohatr'izany vao manimba ny zavatra dia ohatra hoe zareo avy any Antsirabe any tsy afaka ny asa alina ty mihitsy dia zay zany tena miasa alina ty rehefa tonga ny fotoan'andro hoe isiny izay zavatra dia miasa amin'ny alina zay atikatra dia zay mahatonga anay mba mangataka amin'ny fitondram-panjakana rehefa mba hanampy fitaovana anay satria tena mafy ny eritreretinareo hoe ny vondron'olona ifotony zany tsy mba manana fidiram-bola fa any amin'izareo any amin'ny direfy any zay mba mangataka rehefa ohatra zany tena tratrany tena tsy azo anoarana dia zay mahatonga anay mba manentana ny fitondram-panjakana zany mba ame anay na hoe mba fanampiana zany mba hahafahanay miaro satria ty zao aty toerana misy ity zany dia tena hitany hoe zone rouge amin'ny resaka fanimbana ala sy ny doro-tanety. Anisan'ny tafiditra ao anatin'ny velorano fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny fanentanana ireo ankolafy rehetra ambola azo na miakina na tsy miakina ka tonga nanatanteraka izany ny orinasa afakaby iray eto Antsirabe namboly zanak'azo miisa 4 alina teto amin'ny alana Akifafabe sy Amparimena fiara-miasa tamin'ny DRED Vakinankaratra. Efa nisy moa zany ny étude avant ny asa rehetrarehetra natao tetỳ dia efa nidinihana ny hoe apety sy tsy apety anazy dia nisy ny faritra mbola malalaka dia nitanterana tetỳ fambolena zanak'azo, eucalyptus, kininy araka ny ahafantaran'ny sy ny maro. Miasa avy amin'ny DRED, zany hoe ny DRED zany no angadina nanana sy vinahitana n'ity toerana ity. Amin'ny entreprise responsable citoyenne ny Aquarelle dia heverinay fa miara-dalana amin'ny fitondram-panjakana zay amin'ny fanamaintsona ny Madagasikara. Araka izany dia fitantanana maharitra ny harena voajanahary sy ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fambolena-kazo marobe no vahaolana maharitra amerina ho maitso indray any Madagasikara. Izay fa dia antsika maresaka iraisam-pirenena any Birmanie iroso ny fanatanterana ny fifidianana ho filoha raha nambaran'ny tafika mahazo vahana kosa ny fidinana an-dalambe manohitra ny fitondrana miaramila any amin'ny toerana fanadina.
Herinandro ty aoriany ny fanonganam-panjakana ny Seutao Birmanie nanao fanambarana ny fahefana miaramila nantiorana androany ny amin'ny fanatanterahana ny fifidianana na tsy mbola fantatra aza ny daty isian'izany no amafisin'izy ireo ihany koa ny amin'ny anajan'ny fahefana miaramila ny lalam-panorenana misy any an-toerana. Tato anatin'ny 3 andro nahazo vahana ny fidinana an-dalambe nataon'ireo mpanohitra ny fitondrana miaramila ny Birmanie. Manoloan'izany, faritra maro any an-toerana no nandraisan'ny tompon'andraikitra ny fepetra ny amin'ny fametrahana ny loa marsial. Raha ny fampitam-baovao miantso ireo mpidina an-dalambe natsahatra ny fihetsiketsehana ireo miaramila. Itsankilany manentana ireo mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina na tevin-daharana azy ireo sy hanatanteraka ny fitokonana faobe ireo mpanohitra. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahany nanaraka izany soavatsara ato ary tompoko. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Vous a présenté Ni Vavo. Nanulcha no teu ni fampalalambaovao. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavo.